ry vahoaka malagasy tsy vakivolo praitangazana ianareo raha lany mpanolotsaina amin'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara andrianareo prime ministre lehibe gouvernemanta ianareo ministre mpikambana voatendry ato anatin'ny gouvernemanta vaovao isika rehetra manamboninahitra sivily sy miaramila tonga manatrika eto naraka ny anarana sy naramboninahitra tsirairay avy fanaraka amin'ny arifenitra misy eto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara tompolahy sy tompovavy andro vitsivitsy lasa izay no nahavitako ny fiainana teo anivony fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ary nandrosoako ireo vina sy ireo tetikasa tsy azo hitovira hoenty manana ny firenena anatin'ny krizy lalina natovana ankehitriny izao raha tsy anivony dia ireto ireo tetika sy tokotely lehibe mamaritra ny politika ankapobeny hoenty mitondra ny tany sy ny firenena mandritra ny fepitoana roa taona farafahelany aretan'izao fitondrana izao voalohany ny fitadiavam-bahaolana faran'izay haingana indrindra mikasika ireo seratra manakaiky sy tena maharary ny vahoaka toy ny amboky ny fandriam-pahalevana ny fahasalamana ny fampianarana ny soatoavina ny famerezana ny vidin'ireo vokatra fanjifana ilaina amin'ny andavanandro ny fametrahana ny politika pitsitsina ny fijerena ireo seram-piarina rehetra mampidibola ao amin'ny fanjakana no sady mampiodina ny toekarena toy ny seratry ny fizahantany ny fambolena ny lavanily ny fametrahana tontolo mpandraharahana indrindra voaro sy ny lamina ny famonjehana ireo fanetro be ny firenena sy ny famerenana ireo haripirenena na kodiny izy ireo faharoa ny fametrahana sy ny fandridrana ireo paikady hoety mametraka ny fototry ny politika ny fanarenana ny rafi-pitondrana sy ny rafi-pitantanana ny fanaraka amin'ny elaelam-bahoaka fahatelo ny fikarakarana sy ny famindrana atrikasa marolafy hoety mandrafitra ny lalam-panorena sy ny lalam-pifidianana ary ny fametrahana ny fandaminana rehetra mikasika izany fifidianana izany ry malagasy praitandrazanambo no miame anateraky ny fahatereny fotoam-piasaitsika sy ireo andraikitra tsy maintsy anjena sy antsono atsika dia tsy maintsy nroso faran'izay haingana isika ka diana lehibe tsy azo ialana ary tsy maintsy irosona ny fametrahana ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta mba tsy mitongotra amin'ny ono nefa isika dia tsara ny mitondra izao fanamariana manaraka izao voalohany mialoha izao fanendrena ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta izao dia nisy ny fiaonana nataoka amin'ireo verivelona eto anivon'ny firenena mba ahafahana mandray fanapahan-kevitra voadinika tsara sy voalanjalanja faharoa tsy mivaona amin'ireo FDB na roso etsy ambony ny fanendrena ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta vaovao ireo izany hoe natao hanatanteraka ireo politika mpanjakana foiezaka sy antoniny ezaka ny isan'ny ministra dia mezana tsy nahoatra nefa nisy teo aloha satria izay no tapa-kevitra nyraisinay mba tsy hampisy olana maro dia nalaina ihany rafitra zay fa nisy teo aloha mety misy lobanakely fa tsy mainty hita soritra anatin'ny fepitoana roa volana farafahelany ny voka-panatanterahan'izy ireo izany politika mpanjakana izany ny tsy finisiam-bokatra mazava sy mivaingana anatin'ny fepitoana io dia midika ho tsy fahombiazana ka mitondra amin'ny fanovana mpikambana anatin'ny gouvernement ankehitriny dia mitoboka aminareo izay ny antefany safidy ka voatendry ny mpikambana anatin'ny gouvernemanta ny tenana maro ireo naniry ho voatendry anatin'ny gouvernemanta fa ianareo no ny antefany safidy aoka ianareo niezaka hatrany homendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany hanompo ny vahoaka malagasy no ny antsonanareo fa tsy ho tompoy ny vahoaka malagasy tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamerina ndraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibe nareo
Etaneta-bahoaka nentina namora volany ny politika mpanjakana izay hotanterahinareo ary ny feo-bahoaka dia feon'Andriamanitra. Aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha, handrova ny harem-pirenena, hanao herisetra, hanao kolokolo. Tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaronareo ihany koa ary tsy maintsy andray fepetra hientitra tsy misy famindrapo. Ny tapo fanovana tanteraka ny vahoaka malagasy. Aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina ny fitondran-tenanareo sy ny asanareo izany. Takina manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny voarany asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany. Ireo fepetra voalaza ireo dia takina ary manan-kely ihany koa atsika rehetra mpiasa-panjakana. Meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny fiarabeny. Antitra telo etoana no miantso efa nataonay ny antefa amintsika malagasy rehetra tsy akanavaka hifanoana sy hifanometanana ao anatin'ny fametrahana ny politika mpanovana sy fanarenana ny titanindrazana iombonantsika ity. Antitra telona ihany koa ny fahavononana iara-iasa aminareo amin'ireo iara-iasa amin'ireo fianakaviam-be iraisam-pirenena sy ireo mpiara-mombonatoka aminay ao anatin'izany fanomezanaina ny politika mpanarerana any Madagasikara izany. Averinay kosa nefa fa fiaraha-miasa madio, mahomby, mirindra araka ny rariny sy mihitsiny ary mikajaka tombontsoa iombonana no ilinay. Eto mpamanarana dia ataonay mazava fa saroka loatra amekahita-bahoaka sy ny tombontsoa ambony ny firenena izahay satria izany no antony joronay sy mbola joronay. Ary ny matimatisanay etona ka noho izany dia tsy andefitra mihitsy zahay manolona ireo paikady maloto izany navoizina haminganana sy hampanginana feon'ny vahoaka sy ny etaetana. Hijoro hatrano an-tanindrazana iombonana izahay ka hampanaja ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Tadio fa samy vavolombelon'ny tantara isika ary ny tantara no hitsara antsika. Ho tonga amin'ny fanovana sy ny fanarenana andraindraina sy mendrika azy ny vahoaka malagasy. Eto tena farany dia te-hampatsiahy zavatra roa ho antsika izay mpiara-miasa rehetra ho anareo ny gouvernemanta indrindraindrindra. Ny sary izay nezahanay naseo amin'ny fitondrana ity dia ny fitsikitsikina sy ny fandraisan'olona. Misy manome anarana mihitsy moa any hoe kolonela tsikitsiky. Tsikitsiky no sary naseo amin'ity zavatra tia. Aoka atsika mba handray ny vahoaka malagasy satria ireo lehibetsika. Aoka mba tsy hoeno any amin'ny ministera ny fiavonavonana toko raisy ny malagasy heloy izy na amin'ny firialy ianao vao afaka eo tsika no nanaiky hanao ity asa tia dia mpiolo vahoaka malagasy. Ny famaroa maro no nametraka taratasy taty aminay naniry mba ho lasa ministra koa fa toerana vitsy raha tsy diso 7 izy io ny malagasy telopolo tapitrisa tsy ho ary tafiditra daholo retsika fa tsika rehetra mba miangavy manotrona ny fanapahan-kevitra izay nataonay ampio zahay mba handroso ahafahany ty firenena malagasy ity handroso. Mankasitraka atsika rehetra tompoko ho an'ny tanindrazana samy tain'Andriamanitra. Makasitraka indrindra Andriamato Filoha, manasanao Andriamato sekretera jenerala ny fiakajiana Repoblika Madagasikara handray ny fitenenana. Andriamato Filoha ny fanovozan'ny Repoblika Madagasikara fototantrakana
andreo isan'ny mpampisaina amiko ny fanovozana ny Republika Madagasikara, andreo Prime Ministre lehibe ny gouvernement Dr. Kleist pour ankehitriny dia vakenatsika ny didim-panjakana any andrena eo mpambana eo anivon'ny gouvernement izay mivarotra izao manaraka izao. Ny fiadina ny fanovozana Republika Madagasikara didim-panjakana lahara faha 520 tsipika 120 sy 420 andrena irokambana ao gouvernement. Ny voalohany fanovozana Republika Madagasikara filoham-panjakana ka araka ny lalapandrena ka araka ny fanapahana ka araka ny fahafolo tsipika CC tsipika telo tamin'ny 7 Oktobra 2020 anomezana ny fahefana miaramila mahefa izay soloin'ny kolonely Randrianirina ny Kaendatena anatotosany indraiky sy filoham-panjakana araka ny didim-panjakana lahara ny 5 tsipika 10 aotraray tamin'ny 20 Oktobra 2020 manindry ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement araka ny polokevitry ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement dia mamoaka izao didim-panjakana izao. Andiny voalohany tendrena hokamba ao amin'ny gouvernement amin'ny maha-minisy mpanjakana eo anivon'ny fiadinan'ny Republika amisahana ny fanovozana Ramatoa Razafimanantsoa Lobo Andrinena izay toy izao ny fiofanana sy ny andraikitra ambony mombamombazy ary sy ny ana manokana ireo andraikitra sy fiofanana izay tsy karatra fa mahafonja. Ramatoa Ministre dia manana ny diplôme d'études approfondies en droit fondamentaux, équité et justice environnementale. Raha ny andraikitra amin'izany dia avocat de barreau de Madagascar manomboka ny taona 750 maharaka ankehitriny ary tao miandia ny kintana. Filoha hevitra ny Conseil supérieur de la transition en charge ny Antananarivo ny taona 120 ka hatramin'ny taona 220. Solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Antananarivo voalohany ny taona 220 ka hatramin'ny taona 720. Filoha hevitra ny andenimeran'ny olona misahana ny province d'Antananarivo ny taona 420 ka hatramin'ny taona 720 ary solombavam-bahoaka ny Madagasikara ihany koa teto Antananarivo voalohany ny taona 720 ka hatramin'ny taona 420 ary alohan'ny zao manendrena azy ministra misahana ny ministre mpanjakana eo amin'ny fiadinan'ny Republika misahana ny fanovozana dia voafidy solombavam-bahoaka teto Antananarivo voalohany ihany tamin'ny 420 ary filohan'ny groupe parlementaire firesakina ihany koa mankasitraka tokoa. Ministre ny folo amin'loay ny général de division Razafitongo Magnilina Ely koa toy izao ny mombamombazy. Izy dia nivoaka tao amin'ny andiany fahasivy folo tao amin'ny académie militaire ny taona 1994. Niofana ihany koa manana ny diplôme d'état-major tao amin'ny école d'état-major Compiègne tao a Fransa ny taona 2000. Niofana manana ny mahapaizana diplôme école de guerre tamin'ny taona 2000 tao amin'ny école de guerre Paris, France. Ny taona 2000 dia chef de cabinet du premier ministre no sady conseil technique permanent ihany koa. Efa chef de corps ny R3 ny taona 30 ka hatramin'ny taona 70. Efa sous-chef d'état-major en charge de la planification ny taona 20 ka hatramin'ny taona 220 ary coordonnateur général des projets teo anivon'ny ministère en forces armées alohan'ny anendrena azy
o ministro ny voalohany izao makasitraka ndraika toko. Ministro Ndravambahiny Ramatoa Razanamasoa Christine. Efa voalohany antenimieram-pirenena ny taona 2024 ary ny 2024 ka hatramin'ny 2024. Efa ministre de l'aménagement du territoire et des services fonciers ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024. Sombababaoka voafidy tao ambato finandrana nandritra ny 1 taona ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024. Efa garde des Sceaux ministre de la justice ny taona 2025 ka hatramin'ny taona 2024. Makasitraka ndraika kokoa. Pitahiry Tasepanjakana ministre ny fitsarana Ramatoa Ernaivo Fanilsoa. Izy dia nianatra tao amin'ny École nationale de l'administration ENA Paris France. Nianatra ihany koa tao amin'ny centre d'études diplomatiques et stratégiques teto Antananarivo ary manana ny diplôme de magistrature tamin'ny taona 2000 teo amin'ny École nationale de la magistrature et des greffes teto Antananarivo ihany koa. Nanomboka ny taona 2003 dia magistrate teo amin'ny ministère de la justice teto Antananarivo, voalohan'ny syndicat de la magistrature de Madagascar ihany koa nanomboka ny taona 1994 ka hatramin'ny taona 2024 ary filohan'ny solidarité syndicale de Madagascar ny taona 1974 ka hatramin'ny taona 2024. Makasitraka. Nisy ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana amin'ny maha administrateur civil en chef amin'ny Ramatoa Rakotonandasana Antitra Benjara Tiaray. Izy dia manana ny diplôme du cycle international d'administration publique mivoaka tamin'ny taona 2004. Manana ihany koa ny master 2 en droit public. Ny taona 2004 ary nandritra ny fotoana dia chef de la division d'investigation teo anivon'ny bureau anti-corruption tao Tomasina. Efa chef du centre immatriculateur d'Antananarivo ihany koa ny taona 2004 ka hatramin'ny taona 2024 ary nanomboka ny taona 2024 ary nandra-panendena azy ho ministre izao dia directeur d'appui et de coordination des centres immatriculateurs teo anivon'ny ministère intérieur. Makasitraka. Ministre ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny Andriamatoa Ramiarson Herijatovo Aimé. Manana ny mari-pahaizana PhD en commerce avec une spécialité en économie internationale et de développement. Nivoaka tamin'ny taona 2024 ary taony an'izay fotoana izay mandrakakehitriny dia enseignant chercheur maître de conférence à l'université d'Antananarivo département économie. Nanomboka ny taona 2024 mandrakakehitriny dia directeur du centre de recherche Audrès spécialisé en études macroéconomiques, économie publique, économie du développement, économie internationale, département économie, université d'Antananarivo. Nanomboka ny taona 2024 mandrakakehitriny ihany koa dia consultant international en affaires politiques et économiques eo anivon'ny exécutive research associates ao South Africa. Betsaka ihany koa ireo publication izay nataony saika anaty manerana amin'izao tontolo izao. Makasitraka.
Ny ministre ny filaminam-bahoaka ny inspecteur général de police Eric Michael Ouli Souma Idrissa. Nivoaka tamin'ny taona 3 teo anivon'ny École nationale supérieure de police teto Antananarivo. Manana ihany koa ny maromaro fahaizana master 2 en droit public ary raha ny andraikitra izany dia ny taona 2014 ka hatramin'ny 2017 dia directeur des forces d'intégration de la police ary tapoan'izay dia nisana ny commandant des forces d'intégration de la police nationale ihany koa nandritran'ny taona ary efa nisana ny maha-ministre ny sécurité publique ny taona 24 ka hatramin'ny taona 24. Komakasikanina toko. Ministre ny fanajariana tany sy ny raharahantany ny général de division Wilson René de Roland. Nivoaka tamin'ny andiany fa 20 ihany koa tao amin'ny académie militaire tao Antsirabe. Manana ny diplôme d'études de l'école des officiers de la gendarmerie nationale tao amin'ny cours supérieur de la gendarmerie Melun France. Manana ny diplôme universitaire de droit et sciences criminelles faculté de droit des sceaux tao amin'ny université Paris 11 France. Ary manana ny diplôme d'état-major de la gendarmerie ihany koa tamin'ny taona 20 teo anivon'ny centre de formation spécialisée de la gendarmerie française Maison Alfort tao France. Reo raha eo andraikitra ambony izay misany dia efa officier adjoint au commandant de groupement de gendarmerie nationale Tokondravy izy ny taona 20 efa lolo Madagascar voafity teny Madagascar ihany koa ny taona 19 ka hatramin'ny taona 20 ary alohan'izao an'ilena azy ministre zao dia gouverneur ny faritra Sofia nanomboka tamin'ny taona 20 makasika an'ilay toko. Ministre ny fahasalamam-bahoaka Ramatoa Manana Monira. Manana ny maha-pahaizana médecin diplôme d'état de la faculté de médecine d'Antananarivo ary diplôme universitaire en urgence pédiatrique ihany koa. Raha ireo andraikitra ambony izay nosahany anisan'ny soratana ny taona 30 ka hatramin'ny taona 20 dia médecin généraliste au centre hospitalier universitaire tao Tambao Atsirana Marin ary nanomboka ny taona 20 alohan'izao an'ilena azy amin'izao andraikitra ambony zao dia chef de service pédiatrique au centre hospitalier universitaire Tambao Atsirana ihany koa. Makasikan'ilay toko. Ministre ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy Andriamatoa Rakonomanantsoa Damiany Mandavy izay manana ny maha-pahaizana master business of administration na MBA tamin'ny taona 20 teo anivon'ny Institut national des sciences comptables et d'administration d'entreprise na INSCAE teto Madagascar. Manana ny diplôme d'études approfondies ihany koa en télécommunication teo anivon'ny École supérieure polytechnique d'Antananarivo. Tamin'ny taona 30 dia manana ny doctorat en télécommunication option informatique appliquée ihany koa. Raha ny andraikitra ambony izay misahany dia ny taona 20 ka hatramin'ny taona 20 dia nisana ny andraikitra directeur de la valorisation du transfert technologique
de la création et de l'innovation Théonime Université Antananarivo, président du conseil de l'école doctorat Théonime Secours de sciences et techniques de l'ingénierie et de l'innovation. Ary nanomboka ny volana mars 2024 alohan'ny lenazy andro andraiky ambon'izao dia voafiny ho directeur de l'école doctorat Théonime ny sciences et techniques de l'ingénierie et de l'innovation ihany koa. Ministry ny fanabeazam-pirenena Ramatoa Antsoniaina Elisa Karera. Manana ny mahafaizana doctorat en sciences de l'éducation, spécialisation administration scolaire et pédagogie, Tanamaina ny taona 2024 ary nanomboka ny taona 2024 dia enseignant-chercheur, maître de conférence Théonime Institut des sciences et techniques de l'environnement, si Théonime École normale supérieure de l'Université de Fianarantsoa, chef de mention de l'école normale supérieure à l'Université de Fianarantsoa ihany koa ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 ary alohan'ny lenazy dia chef de mention environnement Théonime ny IST ihany koa Université de Fianarantsoa. Makasitraka tena tena. Ministre ny fampianarana ara-teknika sy ny fampiofanana arakasa. Manana ny mahafaizana diplôme ingénierat en génie industriel en maintenance et production Théonime ny Institut supérieur de la technologie d'Antananarivo. Raha ny andraikitra mosahany dia nandritra ny 5 taona. Nanomboka ny taona 2024 dia nisana ny andraikitra directeur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Théonime ny faritra Anosy sy faritra Androy. Silefa Antonio miaratsangirana. Ary nanomboka ny taona ny volana Jolay 2024 ary alohan'izao ny lenazy ministre zao dia assistant ny directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Théonime ny ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Makasitraka kokoa. Ministry ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Rasakaramanana José Nirina. Manana ny master 2 en études économiques et gestion ny taona 2024. Manana ihany koa ny diplôme supérieur en comptabilité et administration INSCAE teto Antananarivo ny taona 2025. Raha ny andraiky famonjy sahany dia miasa Théonime ireo mpiara-monina iraisam-pirenena Fonds international de développement agricole ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2025 amin'ny toerana maha-manager national en passation de marché du projet AREPA. Ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 dia coordonnateur du programme entrepreneuriat et investissement agricole Théonime ny projet pôle intégré de croissance de vatsiny ny banque isan-pirenena na ny banque mondiale. Ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 ary alohan'ny ny lenazy amin'izao toerana maha-ministre dia responsable des opérations Théonime ny projet pôle intégré de croissance ihany koa. Makasitraka tokoa. Ministry ny fampirobona ny industria sy ny fampivelarana ny sehatra tsy miavaka Andriamatoa Rasoarana Andriniaina. Raha ny fiofanana izay natao dia manana ny master 2
en stratégie et marketing teo anivon'ny université de Poitiers sy INSCAE teto Madagasikara. Manana mampahaizana ihany koa amina management development programme certificate teo anivon'ny université ny Capital tao South Africa ny taona 2024. Arolana aminazy ministre dia nanomboka ny taona 2024 dia manager de relations externes teo anivon'ny groupe Bassana teto Antananarivo ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 dia coordonnateur marketing et communication teo anivon'ny PSI Madagasikara ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2025 dia chargé des projets teo anivon'ny DDM na Economic Development Board of Madagascar. Makasika indrindra. Ministry ny varotra sy ny fanjifana ramatoa Andriamanitson Michela Aintiana Angèle. Toy izao ny mombamombazy, manana ny mampahaizana na diplôme de l'école nationale de la magistrature et des greffes nivoaka tamin'ny taona 2024 ary manana ny diplôme d'études approfondies en droit des affaires ihany koa teto Antananarivo tamin'ny taona 2025. Ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2025 dia chef de service de la concurrence teo anivon'ny ministère en charge du commerce. Efa mpikambana teo anivon'ny fitantanany staff sy ny comité national de codex ihany koa ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 dia directeur de la protection des consommateurs teo anivon'ny ministère ny commerce ihany koa ary alohany zao nendena zao dia magistrat collaborateur teo anivon'ny direction des droits humains et des relations internationales. Makasika tokoa. Ministry ny asa, ny fampanana asa sy ny asa mpanjakana ramatoa Florence Soatina Betty Leon. Manana ny mampahaizana ny inspecteur du travail et des lois sociales teo anivon'ny École nationale de l'administration de Madagascar. Manana ihany koa ny mampahaizana master 2 en études économico gestionnaire teto amin'ny université Antananarivo. Raha ny andraikitra nosany dia ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2025 dia efa tadepatra na directeur régional ny ministère ny izay sahaniny amin'ny ministre akehitriny teo anivon'ny faritra antsinana ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2025 nanomboka ny taona 2025 ka hatramin'ny taona 2025 dia efa directeur de l'appui à l'insertion professionnelle des jeunes et des sans-emploi teo anivon'ny ministère du travail, de l'emploi et de la fonction publique ihany koa ary alohany zao nendena zao dia tany général nanomboka ny taona 2025 teo anivon'ny office national de l'emploi et de la formation professionnelle na ny ONF. Makasika Ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Andriamatoa Rarisony Juste Crescent koa toy izao ny mombamombazy. Manana ny mampahaizana master 2 en économie management tamin'ny taona 2025 nanomboka ny taona 2025 ka hatramin'ny taona 2025 dia ny tana ny andraikitra council manager teto amin'ny ranomasimbe indiana indrindrandrindra teto Madagasikara sy Famonosy Comore teo anivon'ny groupe Maes eo anivon'ny transport maritime. Ary alohan'ny anendrenazy ministre dia fondateur ary chief executive officer ny Madagascar Coastal Container Lines
elle émitida en transport maritime ihany koa. Minisy ny ambovo sy ny akorakafo sy ny akoranafo. Andriamatoa Rahatera Niambo Jeunesse. Manana ny mahafaizana master en sciences physiques et applications teo amin'ny Université d'Antananarivo ary toy izao ny andraikitra izay nisahaniny. Ny taona 2020 sy 2021 ka hatramin'ny taona 2020 sy 2021 dia secrétaire général teo amin'ny orinasa Soaccord. Ny taona nandritra amin'izay fotoana izay ihany dia chercheur indépendant en physique des eaux énergies programme Atlas ary ankehitriny izy dia associé et chief technology officer teo amin'ny orinasa TF7. Investigateur ihany koa izy principal eo amin'ny Cross Energy ary nandritra amin'ny fotoana maharitra dia consultant international en sciences des données, intelligence artificielle et unité de gouvernance digitale. Ny ministry ny arena kilon-tany sy ny loharan-karena stratégique Andriamatoa Andriaparany Kara. Zay toy izao ny fifaninambony izay nosany. Manana ny mahafaizana tamin'ny taona 2020 master en sciences océanographiques teo amin'ny Institut athlétique et des sciences marines de l'Université de Filiale. Manana ihany koa ny master en sciences de l'ingénierie offshore tamin'ny taona 2020 tany Norvège. Ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020 dia nisanany lettre secrétaire général teo amin'ny ministère en charge ny mines sy ny pétrole teto Madagasikara. Nandritra an'izay fotoana izay ihany koa dia filoha ny fitantanana ny Institut de Géologie de Madagasikara. Efa cadet général par intérim teo amin'ny Institut de Géologie de Madagasikara ihany koa ary alohan'izao nendrenazy ministre izao nanomboka ny taona 2020 dia secrétaire exécutif de la Chambre des mines de Madagascar. Ministre ny asa vaventy Andriamatoa Razafindrianarivo Henri Jacob. Manana ny mahafaizana tamin'ny taona 2020 amin'ny ingénieur en bâtiment et travaux publics teo amin'ny École supérieure polytechnique d'Antananarivo. Nandritra ny taona maro nanomboka ny taona 2010 sy 2020 ka hatramin'ny taona 2013 sy 2020 dia directeur régional des travaux publics tao Vakinankaratra, tao Sofia, tao Melaky ary nisahana amin'ny andraikitra mandeha teo des infrastructures teo amin'ny ministère nanomboka ny taona 2020 sy 2020 ka hatramin'ny taona 2020 sy 2020. Ipakikamana teo amin'ny filankety fitantanana ny agence routière ny taona 2020 sy 2020 ka hatramin'ny taona 2020 sy 2020. Directeur général des travaux publics hatramin'ny taona 2020 sy 2020 ary alohan'ny anendenazy ministre izao dia ingénieur d'étude teo amin'ny secrétaire général du ministère des travaux publics ihany koa. Makasikan'iny Ministre ny Jolo sy toe-karenamanga Andriamatoa Trankidoe Jacob. Manana ny mahafaizana diplôme d'études en sciences comptables approfondies, comptabilité et finance tamin'ny taona 2020 teo amin'ny INSCAE teto Antananarivo. Raha ny andraikitra fonjy sahany dia cadet général ny orinasa Copefrito tany Toliara nanomboka ny taona 1997 ka hatramin'ny taona 2020.
namorona niara-namorona ny orinasa Ocean Farmers ny taona 7 ka hatramin'ny taona 20 toy izany ihany koa ny orinasa Indian Ocean Trading ary mpanorona ny orinasa io ny taona 1 ka hatramin'ny taona 22. Makasitraka Ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjavy andeha matoa manisy mara raha fanomezatsoa Mikael izay toy izao ny momba azy. Foloa mpitantana ny foloa mpitantana na président français d'administration ny ONG tany Ifandovana nanomboka ny taona 2024, coordonnateur national ny tetikasa na projet d'adaptation des populations côtières aux effets du changement climatique ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024. Efa coordonnateur ny tetikasa Green Academy Madagasikara ihany koa ny taona 13 ka hatramin'ny taona 2012 ary manana ny mahapaizana ambony diplôme d'études approfondies tamin'ny taona 7 teo anivon'ny Université Antananarivo, faculté des sciences, département de biologie, écologie et conservation animale. Ministre ny fizahatany sy ny asa tanana Ramatoa Volominiaina Lucie. Ny taona 2024 ary nandritra ny 10 taona dia membre du conseil municipal de la commune d'Antananarivo teto anivon'ny fiadiany communauté d'Antananarivo amin'ny antoko Kivu Madagasikara nanomboka ny taona 20 ka hatramin'ny taona 20 dia charge de communication du projet jeunesse malagasy ny taona 20 ka mandaka ankehitriny dia nisana ny andraikitra ma coordinatrice du projet FEF Coms by Hirene. Izy moa dia manana diplôme ambony amin'izany départementa izay sahanin'izany. Makasitraka vilaka. Ministry ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana Ramatoa Razafiniaina Minisoa Anjaratiana Eliana. Toy izao ny fiopahana ambony izay nosahana manana ny docteur en sciences économiques teto anivon'ny Université d'Antananarivo, manana ihany koa ny diplôme d'études approfondies en sciences économiques ihany koa option développement. Ny taona 20 ka hatramin'ny taona 20 dia efa tale général de l'Office national de l'emploi et de la formation professionnelle teo anivon'ny ministère de l'emploi et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ny taona 20 ka hatramin'ny taona 20 dia efa secrétaire général teo anivon'ny ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Efa tale général ny zany ministère zany ihany koa ny taona 20 ka hatramin'ny taona 20 ary nanomboka ny taona 20 dia enseignant chercheur teo anivon'ny Université de Tomasina sy teo anivon'ny département gestion ny Université de Moramanga. Alohan'ny nanena azy ministre dia secrétaire général ny an'io ministère io ihany koa ny tenany dia tsy ina zany fa ny ministère an-drano ny fanadiovana sy ny fidiovana. Ministry ny fampiroboroboana ny ahitao arakazy indrindra ny poste sy ny fifandraisan-davitra Andriamatoa Andriamampiadana Maeva.
marina moa fa andreo makomunista dia mbola any ivelany fa hozaraina misay ihany nefa ny mombomba azy. Ny taona 10 no nahazoany mampahaizana Master of Business Administration na MBA tany Malaisie teo anivon'ny Lincoln University of Creative Technology. Raha niseta sahany sy ny andraiky zambony dia nisara ny toerana ma directeur de technologie de l'information nanomboka ny taona 2014 ka manakandroany any andrenazy ministre izao miasa any Canada, any États-Unis, any Mexique ihany koa. Ny taona 2014 ka hatramin'ny taona 2020 dia efa-tariny général ny orinasa Sky One Télévision et Radio teto Madagasikara ny tenany, ary efa coordonnateur général ny orinasa Communication Network Corporation teto Madagasikara ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2022. Ministry mponina sy ny firaisan-kina Ramatoa Ravinirina Sidoni. Izy dia manana mahapaizana ambony amin'ny lafin'ny gestion publique, ny gouvernance institutionnelle, ny planification stratégique ary indrindra amin'ny lafin'ny gestion de projets sociaux et humanitaires. Nanomboka ny taona 2020 dia lohan'ny Madagasikara voafidy teo anivon'ny faritany Tomasina, efa Solombababoka voafidy teo anivon'ny districtny Mananarano ihany koa ny taona 2010 ka hatramin'ny taona 2020, ary floa régionaly ny Croix-Rouge Malagasy tao amin'ny faritra Anatinjorofo ny taona 2010 ka hatramin'ny taona 2020. Makasitraka ny Tompo. Ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Rasambany Alain Désiré. Manana ny marim-pahaizana na ny diplôme de hautes études en administration, spécialisation en diplomatie et relations internationales teo anivon'ny École nationale d'administration de Madagascar nivoaka tamin'ny taona 2020. Manana ihany koa ny marim-pahaizana MBA en finance nivoaka tamin'ny taona 2020 teto Antananarivo. Raha ny andraikitra nosany dia efa conseiller spécial ny foloan'ny antenteran'olo ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020, représentant du gouvernement teo anivon'ny camp du coordinating mécanisme amin'ny ady amin'ny otrikaretina sida sy ny tuberculose ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020, efa coordinateur ny comité stratégique mahakasika an'izany varanaretina zany ihany koa teto amin'ny tany sy ny firenena ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020, efa directeur du centre d'études et de formation multimédia na CEFOM teo anivon'ny ministère de communication sy ny relations avec les institutions ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020, ary consultant international eo anivon'ireo mpamatsovola iraisam-pirenena toy ny BAC, ny Banque mondiale, ny UNICEF, ny PNUD, ny UNFPA, ny OMS,
nanomboka tamin'ny taona araiky amin'ny folo sy roa arivo manaka kely. Makasitraka indrindra tompo. Ministry serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Gaspard Feso. Raha ny fiofanana ambony izay nosanina dia ny taona 7 sy 4 arivo nivoaka ary manana ny mahampahaizana master 2 en journalisme et communication. Tamin'ny taona 20 sy 4 arivo dia nisitraka ihany koa ny mahampahaizana master 2 en business administration na administration des affaires, ary betsaka ihany koa ireo fiofanana maro samihafa anatin'ny eo anivon'izany sehatra amin'ny lafin'ny communication izany. Araka ny fantatsika moa dia solo-bavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Antananarivo faritra fahatelo ny tena ny ankehitriny, ary filoha national ny groupement ny parti politique mouvement Gaspard. Nanomboka ny taona 9 sy 4 arivo ka hatramin'ny taona 5 sy 4 arivo dia rédacteur en chef responsable de programmation chroniqueur politique teo anivon'ny orinasa ONR TV radio, ary ny taona 9 sy 4 arivo ka hatramin'ny taona 14 sy 4 arivo dia journaliste chroniqueur politique ary présentateur principal ny fandaharana l'invité du jour. Makasitraka indrindra tompo. Farany dia ministre délégué nadidiny gendarmerie firenena ny général de division Bama Marima. Nivoaka tamin'ny andian'ny fahasivy folo teo anivon'ny académie militaire tao Antsirabe teto Madagasikara. Nisahana andraikitra ambony maro samihafa, anisan'izany amin'ny chef de service opération teo anivon'ny CRGN Mahajanga tamin'ny taona 13 sy 4 arivo, efa ny andraikitra toerana ambony ihany koa teo anivon'ny CRGN Toliara ny taona 9 sy 4 arivo, efa commande ny école de la gendarmerie nationale tao Angosto ny taona 17 sy 4 arivo, inspecteur général de la gendarmerie nationale ny taona 18 sy 4 arivo, ary ny taona 13 sy 4 arivo ihany koa, ary ankehitriny dia tany général ny sécurité routière nanomboka ny taona 14 sy 4 arivo. Mankasitraka. Andiny faharoa foana ary tsy manan-kely intsony ireo fepetra rehetra teo aloha mifanohitra amin'izao didim-panjakana izao. Andiny fahatelo noho ny amiany sy araka ireo fepetra voarazana ny faefatra sy ny andiny fahenina andarana faharoa amin'ny ijborana laharana faharoa ambinipolo tsy ka aotra ny efapolo tamin'ny fahasivy folo septambra 2024 mikasa ireo fepetrakapobe momba ny lalàna ifampitondrana epaperana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampitondrana isambatan'olona dia manan-keraka hatrany izao didim-panjakana izao rahavatany vao nampahafantarana ny be sy ny maro amin'ny alalan'ny fampelezam-peo na fahitalavitra ankoatra ny famoahana azy amin'ny gazety Panjakana Republika Madagasikara. Natao teto Antananarivo ny fa 20 oktobra 15 sy 4 arivo ny filohan'ny fanovozan'ny Republika ny Madagasikara, filoha-mpanjakana Andriamatoa Rajoelina Mikaela, ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa Rajoelina Navelo
heri saham. Surat Mulai, terima kasih.